Halleloia, halleloia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy amin'izao andro ny alatsinainy fasivy amin'ny roapolo ny volana jona izao. Tonga soa ianao eto amin'ny ty fandaharana anina sahaza ity ary isaorana ny tompo zavatra rehetrarehetra, indrindrandrindra mametraka ihany koa ny fisaorana manokana any pasteur Jocelyn Rajarson izay nitondra ny teny sahaza tamin'ny herinandro lasa teo. Ny lohahevitrintsika moa dia tsy miova amin'ity volana ity fa dia ny hoe fanjakan'ny lanitra ny fisainana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra, ary ny lohateny androany dia ny hoe misaintsaina ny teny, misaintsaina ny teny. Misy fanamariana mihitsy hoe raha ianao hoe mamaky baiboly ve ianao, mamaky ny baibolinao ve ianao sa misaintsaina ny teny ao anatin'ny baibolinao. Tsy mitovy mantsy izay hoe mamaky sy misaintsaina. Sokafy ny baibolinao dia jerevana ity teny hitantsika amin'ny salamo voalohany andininy voalohany sy faharoa, salamo voalohany andininy voalohany sy faharoa, izay miteny hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny faniratsira, fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Amen. Jereo tsara manokana eo amin'ny andininy faharoa hoe fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Amen. Io salamo salamo voalohany io dia manambara hoe olona anankiray izay manana fahasambarana, izay voatazany dia izay mahavokatra ary mahatoky, ary ny fiantaniana zany apetrako amin'ny nao androany ary apetrako amin'ny fiainako mihitsy androany maraina, dia ny hoe inona ny tsiambaratelony, zany hoe fahasambarana, fahavokarana sy fahatokiana zany. Dia eto ny soratra masina tsy miteny hoe nieritreritra zavatra hafa izy fa ny saintsaina ny tenin'Andriamanitra izy andro aman'alina. Zany nataony ny sainy zany nozariny mihitsy ny sainy isaintsaina ny tenin'Andriamanitra, dia ny vokany mahazo fahasambarana izy. Amen. Ny teny Hebreo midikany hoe misaintsaina dia hoe aga. Zay ny teny hoe misaintsaina amin'ny teny Hebreo hoe aga. Mahavariana io teny hoe aga io. Misy fomba roa no adikany hoe aga io, le hoe misaintsaina. Dia mamaritra ny feo izay avoaka ny liona rehefa miatrika ny rembony. Rehefa mahita rembo zany liona dia mamoaka feo, dia izay ny atao hoe aga. Na koa mamaritra ihany koa hoe bitsibitsika ataon'ny olona anankiray rehefa mamaky teny. Zany hoe mamaky teny ilay olona dia mibitsibitsika. Zany ny ambarany io aga io hoe fifantohana. Misy fifantohana zany ao, misy famerenana mandra-pahatonga n'ilay zavatra ho lalipaka, tahaka ny lionao izay mahita ny rembony dia misy feo avoakany satria mifantoka amin'ilay rembony izy. Na olona anankiray izay mamaky teny dia averimberiny amoramora ilay teny satria mifantoka amin'ilay teny izy. Dia raha inona zany ny vokany, dia jerentsika amin'ny andininy fahatelo hoe toy ny azo ambolena eo amoron'ny rano mikoriana, izay mamoa ny voany amin'ny fotoana
izay tsy malazo ny ravina. Amen. Zany zany ny valiny hoe rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray. Ny olona sambatra zany dia misy fitoviana amin'ny azo voatondraka tsara ka misy fahavokarana. Halleloja. Fa ao ihany koa misy ny faharetana. Dia toy izany tsika, toy izany ianao, tsy noho ny herinao manokana fa ohatran'ireny hoe azo misy fakany ireny tsika zany. Inona moa ilay fakany? Dia izay ao am-pontsika lalina, izay saintsaintsika andro aman'alina. Dia ny rano lasa midina hatrany amin'ny fakany. Amen. Izany hoe midina hatrany amin'ny fakany ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa midina hatrany amin'ny fakany ny tenin'Andriamanitra tahaka ny rano, dia mahazo rano foana ny fakany. Ka mahazo rano foana ny fakan'ny hazo anankiray, inona ny valiny? Lasa misy vokany, lasa amintsika zany lasa miposaka eo amin'ny fiainantsika, hita maso ny vokatra ny fisaintsainantsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tahaka ny rano, ny fisaintsainantsika ilay ao am-pontsika lalina sy eo amin'ny saintsika lalina io dia tahaka ny fakan'ilay hazo. Amen. Rehefa zao zany koa ny zavatra anankiray, rehefa tsy misaintsaina ny tenin'Andriamanitra tsika fa mamaky fotsiny, dia izay mahatonga ny kristianina hoe tsy mahatadidy verset. Ohatran'ny hoe raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia mamaky fotsiny ianao, dia iny ianao ny lasa tsy mijanona, tsy maka fotoana, tsy misaintsaina, dia na rehefa avy eo aza anontanianao inona ilay verset dia adinonao ilay verset. Fa raha misaintsaina ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy ho anadino ny verset mandrakariva, ary lasa mitondra vokany iny tenin'Andriamanitra iny eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ohatra hitantsika zao dia iza nanoratra ilay salamo? Dia Davida mihitsy. Davida ny saintsaina ary nahatsiaro sambatra izy. Notahina ihany koa izy ka hatramin'ny androany, raha hiresaka aminao zany Davida sy Goliata zany, dia fantatra hoe iza zany Davida sy Goliata zany, iza zany mpanjaka Davida zany. Zany hoe nandritra n'izay 5,000 taona zay dia tsara hotsika hatramin'ny androany zany anarana hoe Davida zany, ary niaina tao anatin'ny fahasambarana ihany koa izy. Alleloja. Notahina izy ary notahina hatramin'ny zanany Solomona, hatramin'ny taranany. Aza diny fa na Jesosy Kristy aza dia avy any amin'ny taranaka Davida, avy any amin'ny lioan'i Jesosy izy ny fitenena. Dia i Davida io nisaintsaina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Zay ny anoratany hoe sambatra izay olona dia ataoko any amin'ny be hoe fa lalan'i Jehovah ny sitrany, eny ny lalany saintsainy andro aman'alina. Alleloja. Ahoana zany ny dingana tokony raisintsika amin'izany? Fomba hampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika. Raiso ny tokiray ao anaty Baiboly. Ohatra hoe Salamo raisintsika hoe 120. Dia vakio isan'andro maraina mandritry ny 30 andro io salamo io. Tsy vakianao aingana fa miadana ny famakianao anazy. Dia mametra-panontaniana ray monja ianao hoe inona ny lazain'Andriamanitra amiko androany? Averiko indray mamaky an'ilay teny ianao dia manontany fanontaniana, inona ny lazain'Andriamanitra amiko androany? Raha ataonao zay isan'andro dia hitanao fa rehefa tonga ny faran'ny volana amin'ny 30 andro dia lasa mioropaka ao anatinao ireo tenin'Andriamanitra ireo. Dia raha sanatria hoe misy krizy amin'ny andro fa 1:30 ohatra, dia hitanao fa tsy tahotra intsony no eritreretinao voalohany, fa manana fahatoniana tanteraka ianao hiatrika an'izany krizy zany, ary manana fandresena. Ny olona izay mandresy eo amin'ny fiainana
dia tsy mikopaka sy matahotra izany fa tony amin'ny fotony tahaka nyreny lioana mijery ny rembony reny izy. Zany ny atao hoe mitondra ay eo amoron'ny rano izy, azahoako fahatoniana, azahoako fahasambarana, ary ny vokany dia azahoako fahasoavana. Amen. Andaontsika hivavaka, hiara hivavaka tsika mba ho ao aminao ny zany fomba fisaintsainana zany mba azahoanao fahasambarana. Tompo, ampianaro anay hisaintsaina ny teninao, tsy hamakivaky an'izany aingana izay, mba hiova amin'ny fomba fanao izahay Tompo. Avelao hilentika lalina ao anatinay ny teninao, amolavola indray ny sainay, amolavola ny fahatsapanay fa velona ny teninao, ary hanova ny fiainanay ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Anatsara ny eritreritray ny teninao, ataovy renirano ny teninao Tompo eo amin'ny fiainanay, izay hikasika ny fiainanay hatramin'ny fakany ka vokatra izahay ary azo fahasambarana tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahin'Andriamanitra indrindra ianao raha nahakasika anao zao teny zao dia manasa anao hizara n'izao teny zao amin'ny namanao, amin'ny olona izay fantatrao, ary indrindra amin'ny ankohonanao. Ho tahin'Andriamanitra hatrany anenao, hisaintsaina ny tenin'Andriamanitra hatrany anenao, ary ho faly ahita vokatra eo amin'ny fiainanao, ary ho sambatra tokoa anenao, ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao, ary toetra andro lava ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ao an-tran'i Jehovah ianao. Ampitiavana be dia be Docteur Rina Telesphore.